atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity indray azy. Ilay tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe Liandra. Tantara nosoratany Alpes Tefson. Ireo nanome any an-tantara Lalimity, Tendry Manakasina, Priska Rakotoarimanana niaraka tamin'ny Azarandry sy Aloka Tefson. Nandray fiosinana totosa Azarandria Manalimanana. Andro voalohany. Brigadier, ampidiry zareo. Aka, aleo miditra tsirairay. Salama tompoko. Mipetra avy hatrany ianao rotovolahy. Misaotra tompoko. Tsy inona akory no nampiatsonanareo fa mahakasika ny nahafatesan'ny Lali ankizy vavy namanareo ihany. Mba tantaro anay hoe ny zava-pantatrao mahakasika izany. Aza misy afenana kely indrindra aza fa alohan'izany no mombamombanao hoe rotovolahy. Ay, rivony anarako tompoko. De raika amby 20 taona. Isan'ireo namanakaiky ny tompoko vavy Lalia. Ary fahakalazana ny tsingerin-taona naterahako tamin'io andro nahafatesana io. Nanomboka tamin'ny 4 ariva ny fahakalazana ary izay mpanamana avokoa moa izany ny tao an-trano tamin'izay. Araka ny nahafety azy moa dia tao avokoa ny zava-pisotro mamy sy misy alkôly. Ary samy nandraindray an'izany daholo ngamb'izay. Tokotokony tamin'ny 7 oralina tany ny farana ny fety. Fanatitra izay satria efa alina raha teo koa moa ny andro. Moa tovavy ny ankabetsahany namanay tao. I Lali sy Ola indrindra no naterina farana fa mifanakaiky raha teo mantsy ny toerana misy an'ny zareo. I Lali mivily miakandrefa ny lalany ary io Ola kosa mivily miatsinanany. Tena samy naterina hatro amin'ny vavahadiny daholo izy roa vavy. Fa ny zavatra nahagaga anay dia ny antso aly ireny ny tokony tamin'ny 12 alina teo fa hoe mbola tsy tonga tany an-trano foana hono Lali. Dia mivaliako moa izy fa efa naterinay ary gaga dia gaga tamin'izany. Nitapahany tampoka moa le antsoko fa ohatra ny tezitra tampoko le raha matoa. Afaka 15 minitra teo izy dia namerina ny antso indray ary eniko ny fokofokony tomany laza fa hoe maty nisy namono tao ivelany tao hony. 7 metatra ny alan'ny vavahadiny ny fatin'ny Lali. Teo vao tena gina tsy nahita nambara. Nefa dia efa hitako niditra ny vavahady izao mihitsy izy vao niverina natitra ny Ola. Napiditra akanjo mafana avy hatrany moa dia niverina nahazo an'ilay toerana tsy hono loza. Efa tratrako tany raha teo koa Ola fa tsy lavitra moa izany ny toerana nisy azy tany. Raha ny fizahana natao dia hoe nahitana diana vangy roa nyletika izany teo amin'ny tendany. Izay tao ohatrany hoe kakerina izany ilay izy. Ary nitrohana mihitsy ny raha tao amin'ny vatany satria dia ritra maina be ny vatany iray manontolo. Dia izay tompoko ny zavatra fantatro. Tsy haiko hatreto na biby na inona mety nahafaty azy. Mazava. Araka ny hevitrao dia inona no mety mbola nampivoaka ny Lali tamin'io fotoana io ka nahafaty azy? Tena tsy azoko an-tsaina mihitsy tompoko. Izao rivo raha nojerenay akaiky ny findainy dia nahitanay lahara-pinday niantso azy tamin'ny 10 ora latsaka 5 teo. Izany hoe io laharana io no niantso azy nahatonga azy mbola nivoaka. Mino aho fa olo-pantana io matoa mbola nivoaka ny vavahady indray izy. Talohan'izany anefa dia mbola nisy laharana hafa natsony izay sipany raha araka ny talohan'izany anefa dia mbola nisy laharana hafa natsony izay sipany raha araka ny anarana hitanay tao anatin'ny findainy. Izay anarana nahitana anarana hoe Mon Amour ny anarana nataony tao. Ay, raha araka ny fandiniko azy
ary ny tena marina moa de voanitry ny vavahady izy de niantso ilay olotiny aloha nandany 12 minitra izy tao tokotany tao vao nisy laharam-pinday hafindray niantso azy ka nahatonga azy ivoaka ny vavahady de io no nahavita namono azy io noho izany de tsy biby akory ilay mpamono olona fa tena olombelona zany ve de mety ho izy anefa nahavanina zany lozy zany de maninona koa no mitroka raha sa reny vampira reny mahazava ho azy fa vampira izy matoa nahavita mitsesitra ran'olombelona raha arak'io voalazy ireo de tsy miala lavitra eo aminareo sampinamana ihany ny ahara rehetra indrindra fa io olona niantso azy mialoha io de ilay sipany zany raha nozerena tany amin'ny servisy anefa io laharana niantso azy faharoa ka nahatonga azy mbola ivoaka io de tsy hita mihitsy hoe misoratra amin'izy ilay pisy zay mahazo mivoaka ianao rotovolahy fa pidiro indray le hoe ila mba hanaovana fanadidina any ary tompoko mipetraha ianao rotovavy araka ny zavatra nolazay indrivo namanareo de ianao no isany akaiky any lali ilay tovavy nisy namono ary ianareo rovavy no nateriny farany ny azonao ambara amin'izany rotovavy tena marina daholo tokoa aloha zany na eniko taban'olona tamin'ny folo sasany angamby iny de nivoaka ary gaga raha nalala fa laliny nisy namono de zay ihany fa tsy mamy ve lali tamin'io fotoana io to hoe nikasika alikola hono no ianareo tamin'io fotoana io tsy nisy tena hoe mamy zany zay ka fa tsy le namanay ray ihany izy zany Hermanina ny fantatro tena mamy nefa nijanona natory tany amin'ny rivo izy ny aliny iza ny olona inao voalohany mety ho nahavanina nyity lozy ity tsy manan-kambara okay mahazo mivoaka ianao de aza mbola miala lavitra eto andrenivohitra fa mety misy ilainareo foana amin'ity raharaha ity eny ary tompoko fa riantso to tsy mba nanaovana fanadihadiana akory sa natao ihany ry teo ka fa ahoana ozy nge inspecteur atao miodikodina eo amintsika mpinamana daholo ny raharaha tafiditra ao ihany koa tendry olo-tiany lalia tsoriko aminareo aloha fa ohatrany tsy mba matokitoky any ny bandy iny fa ahoana ry lahy ka ny fietsiny akia jerendriny efa tsy mbola tonga ny andro faty akory izy hitako tonga tao ihany izy mbaly arivaka fa ohatrany tsy de hitako nalahelo zany afatandremo ny teny an'izany amin'ny polisy aloha tsy manana pirofo azo hitazomana azy mantsy sika hoe izy ny namono sady tsy possible vitan'izany raha hitendry olona mpivavaka be nge iny pitarika azy koa tao am-piangonanay izy mety zay angamba nahitanareo azy hoe mahay manafina ny alahelona izy tsy azo hitsarana olona tsy avita loza ny fivavahana any am-piangonana re mihitsy aza ny tena mahay ame tsara vela sy tsy zaka marina daholo zany volazanareo miravavy zany fa aleo aloha mbola tsy alefany amin'ny loatra ny ahy fa avelao anao fanadihadiana ny polisy tsy maintsy mbola azo fampiatsoana koa mantsy izy za aloha tsy mino hoe olona namantsika ihany navita ny namono azy fa hafahafa ihany ngeny nahafaty ny lalia reto karazana olona mpitroka raha reny zany navita loza raha fijeriny nazo azy tsy mbola mety mino mihitsy ny saiko hatreto hoe maty lalia tsy de mitombona loatra le izany fomba fijery zany mbola tsisy an'izany vampira zany eto Madagasikara fa angano fotsiny anaty tantara sy film reny aza miteny an'izany ry io lahy olombelona tena olombelona nila niantso any lalia mbola ivoaka ny vavahady dia nahavita namono azy mety olombelona tena olombelona tokoa fa avy eo biby nihinana azy ohatran'ireny dia nanatrika teo ireny mihitsy ndre tsisy mahafantatra ny itsika imagination fotsiny ekiny zary zareo ialeto mbola andalo eny analakely mantsy janono eo za sofera zay fa velominareo amin'ny manaraka indray velomaka
mbola tsy fantatra mazava ve keo ny antony nahafaty Lali? Tsiriny eny raha nambalandry zareo dia hoe karazana olona mpitroka raha reny nafaty azy. Vampira ve? Ie, nefa tao tsy mampino ka. Fa angamba tena misy tokoa reny vampira reny fa tsy foronina fotsiny. Aza miteny izany Dria. Vaninandro farany any antsika izao ho possible mety ho tanteraka daholo ny ireny zavatra anaty film reny na heverina anganongano fotsiny aza. Na reny zombie na faty mitsangandreny koa raha ve zany dia possible izy? Oui, mavita zavatra ho ihany heron'ny maizina fa aza mitsahatra mivavaka fotsiny. Mampatahotra tokoa zany ary neny ka. Dia ahoana zany natao raha tena misy tokoa reny vampira reny ka? Feno mivavaka ny fondry dia andraso. Ianao no tena hitako mifanerasera amin'ny olona maro dia aleo fa afindrako aminao aloha ty rojo kely ty. Eo petako amin'ny vozindry ty Zay, hiaro andry amin'ny asa maizina ty lakroa kely ty. Matahotra lakroa tokoa reny vampira reny ary neny Dia mbola imehezandry ihany nefa efa mananontanina antsika eny lozy Iza moa mahita raha reny namandry isan'andro reny nefa mpitroka rahan'olombelona. Iry ve? Sa Ula? Reny ihany mantsy zao no tena namako akaikiko, tsy misaraka amiko, indrindra rehefa any am-pianarana. Ka mila maily foana kia. Way, maiza ny vary zany. Efa tena mamofona hatraty mihitsy. Variana andresaka teto moa tsika sy neniko. Genareo teo? Liandra. Tantara nosoratany Alpes Tefson. Ireo nanome any an-tantara: Lali Midi, Tendry Manakasina, Priska Rakotoarimanana, niaraka tamin'ny Azarandry sy Aloka Tefson. Nandray fiosinana totosa Azarandria Manalimanana. Mbola itoy